Misaotra an'Andriamanitra lehibe hatrany atsika, misaotra ny pastora Ema, misaotra anareo rehetrarehetra koa manaraka hatrany ny fifampizarana izay ataontsika eto amin'ny pejy a. Isan'ny tantara manana ny maha izy azy loatra raha izay fifampizarana rehetrarehetra iarahantsika amin'ny pastora Ema eto a. Ary efa tonga amin'ny video fahafolo sahady atsika zao tamin'ny fifampizarana taminy teto amin'ny pejy a. Video fahadimy a mahakasika manokana ny fiainany a tamin'ny mahampiandry a, ny fifandraisany tamin'ny mamaneny lava ary ny fiainany tao anatin'ny fifoazana. Izany hoe tsy ilay mahapastora anazy na ilay mahakristianina anazy fotsiny izany fa ilay fiainany manokana nanovan'i Jesosy ny fony sy ny fisainany a tamin'ny mahampiandry anazy a no tena zaraina anatin'ity andiany faharoa izay fampizarana ity ka amin'izao video azo eritreretina hoe famaranana ny fifampizarana izay arahantsika aminy amin'izao andiany faharoa izao izany dia hidirantsika amin'izay a ireo ohatra manokana tamin'ny fiainany a amin'ny mahampiandry anazy a sy ireo zavatra niainany araka ny lazaina tamin'ny video farany teo moa dia hoe niasa Jesosy miha-mana-masina tsikely ilay fiainan'olombelona mainty be maloto be iny a, tsy hoe rehefa tonga mpiandry dia avy dia efa lasa fotsy be indray mandeha fa niasa Andriamanitra manavao araka ny ohatra izay nomeny koa moa izany hoe Jesosy no atao aloha dia mitombo foana ny asa izay aniran'ny olona mampiandry anazy a, tsy emacentrika intsony araka ny teneniny fa lasa kristocentrika izany ny fiainany a, dia ilay fiainany ny asa izay nandran'i Jesosy azy a tamin'ny nahampiandry anazy eo amin'izay izany no hijoroany vavolombelona sy ifampizarantsika amin'ity video farany ity. Ny lala nandalovako amin'ny mahavehivavy ahy, izay no resantsika zao, izay ny faefatra, izay ny farany. Dia amin'ny mampiandry zany, mampiandry zany fa tsy amin'ny mahateolojiana. Mampiandry zany dia araka ny teneniko tao izay hoe Jesosy no ataonao voalohany amin'ny fiainanao. Ianao ny farany. Dia ny zavatra tiako amin'ny teny anglisy zany ohatra hoe azo anaovana sary ny teny anglisy zay ny teny malagasy. Ohatra zao ny teny hoe joy. Joy zany dia hoe J ny voalohany O dia Y. Dia miteny amin'olona foana hoe Jesosy ny J, izy ny voalohany. Hafa no faharoa other. Dia ny fahatelo ianao. Tsy tanteraka mihitsy zany io teny io raha tsy milahatra ohatran'io fa mpifamadio moa io fa tsy hanome joy mihitsy rehefa mpifamadiana. Dia misy ny olona tsy tian'izay fa iaho zany tia mampiasa sary sy manao ohatran'izany rehefa miresaka mikasika ny avy amin'Andriamanitra zany satria hoe fanomezana avy amin'Andriamanitra ilay izy dia Andriamanitra ny voalohany. Dia tena hoe tazomiko zany izay amin'ny fiainako amin'ny nampiandry anahy. Taloha zany izany voalohany fa rehefa talohan'ny nampiandry anahy fa rehefa tokana nampiandry dia hoe Jesosy ny voalohany, manao azy ho voalohany amin'ny zavatra rehetra. Dia angamba ny expérience no teneniko iny ny zavatra nandalovako, heveriko hoe nandalovako amin'ny mampiandry sy amin'ny maha-izaho anazy zany. Za zany tamin'ny andro Sipera tany ambady finandrana dia efa sain'ny zareo foana mitoroteny rehefa manao vehivavy amin'ny synode, rehefa manao synode amin'ny vehivavy moa ny anaran'ireny le fihaonan'ny vehivavy rehetra ireny. Dia sain'ny zareo mitoroteny zany. Dia indray mandeha ny teny toriana tamin'izay zany Thomas Mbok, tao fiangonana Luterana Masomboka nanaovana izay toriteny izay tadidiko. Ny taona zany tsy dia tadidiko fa za mbola mpianatra tany ambady finandrana. Dia ny teny toriana tamin'izay mikasika ny Maria Virgine zany. Hoe ny fidianan'Andriamanitra anazy. Dia ny teny tamin'izay hoe tsika rehetra reny izay manan-janaka vavy hatraiza ny fitaizantsika ny zanakitsika mba ho virgine fa Andriamanitra mitady tovovavy virgine hanova tantara eto amin'izao tontolo izao, hampanaovy ny zavatra zany. Dia tena andraikitra lehibe ka fikambanam-behivavy moa izy dia samy teny izay. Andraikitra lehibe ho antsika vehivavy izay antsika reny izay manan-janaka vehivavy. Mety ho reny ara-batana anao, mety ho reny ara-panahy, mety ho tantine, mety ho bebe, mety ho ohatran'izay. Fa tsarovy zany fa hoe Andriamanitra ny fidy
any Maria satria izy Virjina, dikany Virjina tsy amin'ny fony manontolo sy ny fiainana manontolo sy ny fidondran-tena manontolo. Dia tokony izay mikendrentsika ny fitesana zanakantsika zany, ny tanorantsika ao amin'ny fiangonana sy amin'ny tokantrano. Dia tsy fantako fa ny fiantraikan'izay tamin'ny olona zany dia tena nisy tafitohina. Nisy tafitohina ny vehivavy. Za tsy nahalala fa za mitoritsotra heveriko hoe zavatra tokony ho raisina ilay izy fa misy olona tafitohina. Dia io anisan'ny olona tafitohina io zany, izay tsy fantako fa tsy aoriana vao fantako. Nanome mofogasy an'ary zareo tamin'ny andro iny, mofogasy vao mafana tsara be mihitsiny. Dia tena faly be dia nihinana. Dia kanjo rehefa avy nihinana za, narary be, tonga dia narary be ny kiboko, narary be ny andohako, fanina za dia mamako nanatsana any an-kabone. Dia rehefa natsana tany mamako dia nandoha vory ny vavako. Dozy mama hoe namosavion'olona anao, inona ny zavatra nohanao? Nisy olona nanome mofogasy, tonga dia lasa mama nihazakazaka tany amin'ny mpampianatra ny masobôka tany nitady atody zany. Dia nampihinanana atody kabone eo dia nandoha dia nivoaka tany. Dozy mamako hoe vovonjy ianao amin'ilay atody fa nisy olona namosavy anao. Iza nanome anao mofo? Dia ranonao nanome anao mofo. Dia rehefa azoazo aho zany dia niverina any am-piangonana dia ilay rano nanome mofo anahy tsy ao intsony fa lasa nody. Nanontaniana ny ody, lasa nody ry zareo fa mizatra maika zany dia lasa nody. Dozy mamako hoe tena izy mihitsy namosavy anao. Fa lasa izy nody rehefa avy namosavy. Tsy tia hita ny tohiny. Zay zany dia heveriko hoe inona moa ilay teny marika toko faha 40 na dia mihina zava-mahafaty aza izy dia tsy hampaninona azy izany. Ay tena marina tokoa ny ten'Andriamanitra iny, sisa manao hoe ohatra hoe teny fotsiny amin'izao fa teny efa nandalovako ilay izy. Ary tsy izay ihany fa efa noteneniko taloha hoe izaho tany Ambatoa Finandrana ilay nandeha namangy ombiasa nanao interview anazy dia tonony amin'i Jesosy dia kay nandatsahany varatra rehefa pitsonina dia tena hitako ilay varatra ohatran'izao fotsiny elanelanay eo alohako ilay varatra dia akoho lahy mena ngezabe misy sanga ngezabe dia za zany manao, za tsy mahalala hoe varatra ohatran'izany fa izay ny zavatra nisy dia tonga ao an-trano koa dia avy an-dakozia za mitondra sakafo tonga mandohalika dia nivavaka nisotronao Jesosy fa misy varatra narovanao tamin'ny varatra. Za tsy nahalala fa kay ny pastoronay mahafantatra hoe ilay ombiasa zany andefa varatra any amiko dia zareo zany efa niambina eo hita eo dia gaga be aho tonga avy any zareo dia misaotra Andriamanitra fa tsy nanino ianao fa iny varatra iny nalefa an'ilay ombiasa iny. Toy kay misy an'izany ty Madagasikara tena misy an'izany tokoa. Dia ilay ombiasa iny tonga rehefa tapisony iny miaraka amin'ny salaka mena be sy ny namany mitondra inona moa ilay hazo manga ireny tonga avy any dia nijery anahy hoe tsy nanina dia mahery hozy izy n'Andriamanitra ao. Zay zany tenenin-jareo dia tsy haiko ny tohiny satria efa amin'ny fotoana hialako tany izay ka ry paster zany tokony nanohy an'izay aminazy fa izay zany zavatra misy. Zay zavatra roa zay zany no tiako tenenina hoe sady amin'ny mampiandry sy ny amin'ny hoe mametraka an'i Jesosy ho voalohany ianao. Dia na zavatra tsy fantako aza dia Andriamanitra maneho ny voninahiny. Dia nisy tamin'izaho ato Ambatoa Finandrana zany misy mpiandry olon-dehibe izy efa mpiandry ela be tao dia halany foana za. Dia tsy fantako za moa efa mpiandry amin'izany dia inona rô ny ankalan'iny olona iny anahy? Dia nisy niteny tamiko hoe halany hono ianao fa ny ianao ny fiainanao mbola madio no tolotra an'i Jesosy fa ny azy fiainana efa maloto no natolony an'i Jesosy. Toy izay hoe mitovy foana amin'i Jesosy na maloto na madio satria efa samy nandray ny fanadiovana avy aminy sy ny famelan-keloka ao dia mitovy dia hoe anao sambatra kokoa noho izy satria ny fiainanao mbola tanora mbola tsisy pentina zany menao an'i Jesosy fa ny azy efa fiainana garora ny fahotana no nomenany an'i Jesosy ny fanenany tamin'i Jesosy. Dia izay hono ny tompoko no mahatonga azy mankahala anazy zany araka ny tenen'ilay mpiandry havako. Dia ny zavatra nisy koa zany nisy vadina, za moa zany talen'ny koleza loterana tany Ambatoa Finandrana dia manana inona moa zany faculté, manana mpanampy ireny satria tsy mahatakatra mpampianatra feno dia manana olona mpampianatra avy amin'ny CEG ireny zany manao antselika aty aminay zany. Dia mifankazo be tamiko olona io izy nampianatra siansa zany, nampianatra matematika, nampianatra religion, nampianatra français, be dia be anglais sy ny namany. Dia izy no mampianatra siansa zany dia ny physique chimie koa tamin'izay ny classe du 3e. Dia mifankazo tsara izay amin'ny any am-piangonana, ny vadiny koa mifankazo tsara aminahy tena hoe mifandray tsara fa tsy fantako hoe kay io vadiny io zany misy hevitra hafa atao aminazy tao. Narary zany izy
Dia satria izy vehivavy, ny hôpitaly misy azy, hôpitaly misy ny vehivavy, dia za nanao volontaire au garde malade. Dia za manao volontaire au garde malade, dia amizay nivadina any an-trano miaraka amin'ny zanaka ny zareo mbola kely. Dia hitako izy hoe tsy manana tsy manana paix izy eo fa misy zavatra miperturbe anazy na mamesy anazy, ino raha mahazo an'ity ramatoa ty. Dia mandeha izy mandeha cabinet, dia ny fijeriny anatiny hitako hoe tsy fijery le ohatra le ramatoa fantako san'andro fa fijerina devoly, zay zany fahitako anazy. Dia rehefa izy nandeha tany cabinet, dia ny ondana iny zany nikasikasiny foana. Toy izay inona ny ato ambany ondana ato? Dia nasindako ny ondana, dia kay misy antsy tao ambany ondana tao. Dia tamin'iny alina iny dia naveriko zany, tsy fantany hoe hitako le antsy fa naveriko nosarakofako ny ondana. Dia miteny amin'ny foana izy hoe ary ianao maninona tsy matory? Maninona ianao tsy matory? Iaho iambina anao no andehanako tiako nao na ny atory. Dia matory ianao sisy fa sao dia vizaka, matory ianao fa sao dia sao, dia za tsy nety natory. Dia iaho miambina anazy. Rehefa tonga ny vadiny maraina toy izay hoe ça va hono ambany ondan'ny vadinao? Dia ça va, dia tsy navelany zany. Le tsisy maninona anao manao an'izao. Dia le rangahy sava dia nahoana anao misy an'ity antsy ity ato? Toy izaho izy tia hamono anazy. Satria heveriko izy fa sy mpanao. Anao izy tia anazy foana, anao mi-complimenty anazy amin'ny zavatra tsara ataony an-koleja. Za teo namono anazy fa izy tsy natory mihitsiny. Ohatra hoe mody nataony le marary zany idirany hôpitaly, dia za manao garde malade, dia izy nikendry hamono anazy. Ohatran'izany zany ny fantako hoe le présence-n'Andriamanitra zany, présence-n' Jesosy aminao zany, rehefa anao tena hoe mifantoka aminy, dia anehoan'Andriamanitra zavatra ohatran'izany zay tsy fantatrinao anao. Dia ohatra koa zahay rehefa mamangy tokantrano zany, manao asa any tokantranon'olona, dia manana feeling kosa manao misy aody ato ambanin'ny tolam-baravaran'olona ato. Dia za tsy lehibe ny mpiandry zany fa za manana feeling ohatran'izany, dia rehefa jerena dia misy tokoa izy. Ka tena tsapako ny hoe ny firaisanao amin'Andriamanitra zany. Tsy hoe ianao mendrika, tsy hoe mendrika manokana ohatran'izany, fa tena hoe Andriamanitra maneho ny voninahiny fa tsika dia angady tsy matapakatra, fa ampiasainy hisefoan'ny voninahiny. Ohatran'izany zany zavatra tsapako tamina mpiandry anazy. Tsy tany fotsiny moa zany fa aty koa zany dia natsapana ny fitondran'Andriamanitra ohatran'izay. Efa nisy nizarako taloha ihany le hoe zavatra fandotrin'ny vady dia mivavaka sy mamaky baiboly zay. Tsy mba hoe mijery izy manao tadisiko tamin'izaho tany Nairobi, tamin'izaho tany Nairobi nanao inona moa, nanao le préparation TOEFL tamin'ny université amérikana zany. Dia nisy malagasy roa vehivavy teolojiana talohako tonga tany. Dia zao no tenenin'olona, zareo zany tonga tany talohako nisy formation nataondreo resaka marin, raha tsy diso resaka maritima nataondreo tany. Dia rehefa za tonga dia ozy le olona hôtelinay zany mitovy dia ozy le tamin'ny hôtely, anao izy tsy mba mitovy amin'ireny malagasy talohanao ireny. Zareo izy tsy absence be da be fa mandeha manao fiainana foana, nandeha tary misy makanazy, mandeha tary ohatran'izao. Reo izy nahita ny zavatra tsara be. Anao izy tsy malala fa tsy ny lakilasy dia fiangonana dia ny hôtel. Ka tena izay tokoa. Ohatra hoe mampalahelo zany amin'ny ilany mieritreritra izany kay nataon'ny vehivavy teolojiana tonga taty. Fa amin'ny ankilany midera anazy hoe anao mba tonga any an-dafy dia manararaotra ny fiainana zany mba manana, dia ny absence-njareo no be da be tao amin'ny sekoly nianarana, fa ny anahy zany tsisy absence mihitsiny. Dia ny tiako tenenina zany hoe le connecté, zay zany le exemple taloha hoe mila mi-connecté amin'ny Jesosy foana anao amin'ny fotoana rehetra zany. Ka le connexion marina fa anao tsy mahatazona anazy, fa ianao kosa manao pas zany mba hihazonana an'izay maninona moa, mitoka amin'ny courant zay zany mba azahoanao an'ilay hery. Dia ny ohatra ny teneniko tamin'ny hoe zahay rehefa nitapana ny borosy, rehefa tapaka ny borosy fa navita fianarana dia tsisy borosy intsony, dia vavaka foana ny ataonay dia matoky hoe ianao anie Jesosy no mitondra anay aty. Ianao miteny hoe don't put a period where I put a comma, I'm still speaking. Hoe aza atao point final zany io fa mbola virgule satria za mbola miresaka, za mbola manao zavatra.
Zay soratra zay hitako mihitsy tany. Dia natoka zany, inona zany zao zavatra ataon'i Jesosy zao? Dia kay moa zany le zanarary voatonan'ny tômôbila tanora mitratrevatreva mandeha. Dia nefa tsy nisy taolana tapaka, dia zany nararina natao maray, dia nisy olona zay tsy havanao, tsy nitsinonao, maheno hoe ma inona zavatra ohatran'ny sahirantsaina anao zany. Mandinika koa ilay olona ray aman-dreny be niara-niasa taminay tao amin'ny River Forest amin'ny Dominican University. Dia amin'izany misy tsy matory fa mivavaka foana mandohalika mangataka amin'Jesosy hoe inona ny atao Jesosy. Dia zaho tsy salama dia mila manao MRI nefa zaho tsy mana assurance intsony. Ohatrino izy novolelaninao amin'izany dia tsy haiko na 1200 na 1300 izy zay dia mila mahery zany dia notony hoe fa iaho resaka mivadiko rehefa tonga any an-trano fa ianao olona mivavaka hoy izy dia matokian'Andriamanitra zay zany natao. Izy indray no mampatsiaro ny tena zany ilay izy. Dia nresaka tamin'ny vadiny izy dia ny ataon'izy ny vadiny ny vola MRI-ko tamin'izay dia vita soamantsara ny MRI dia zay nahatonga an'izao tsy mahazo mandeha ropilany ianao ny ambony beny fa mety hisy nanga le anaran'le aretina zay tenenizareo dia mety hoe mampatonga satria nanao paralysie faciale mihitsy tamin'izay dia mety mampatonga anao mety ho maty eny ambony eny izy mandritra mandeha dia tsy mahazo mandeha ny tenenizareo. Dia ny hitako zany zavatra rehetra mikonkoroira mitambatra amin'ny programan'Andriamanitra zay tsy hainao calculevina ary tsy fantatrinao hoe ahoana ny sehony. Anisan'izany ilay zahay lany sakafo dia mpianatra na vita fianarana fa tsy manana bourse intsony dia tsy manam-bola, mbola le mitady asa iaho amin'izany. Dia nivavaka amin'ny alina eny hoe hitanao Jesosy ny situation zao dia matoky anao zay matory noana zahay amin'io matory tsy misakafo. Fa rehefa mifoha zahay maraina, misy vary eran'ny am-baravarana eo, misy valopy, misy vola $100 fa tsisy anarana. Aveza ry ty. Dia za moa zany nefa niteneniko hoe za nataro hoe tsy mba hihinan'io fa izy ny alako ny vary misy poizina dia izy nivadiko hoe ianao mivavaka amin'ny Jesosy hoy izy rehefa omeny Jesosy fa nivavaka anao zay no teneninao. Ianao mampianatra hoe nahihina zava-mahafaty izy dia tsy ampininina azy izany. Metra tanana marary izy dia sitrana ireny. Amin'ny anaran'i Jesosy ny andraisana an'ity dia anaran'i Jesosy ny inanantsika an'ity. Zany amiko fahagagana daholo amin'ny fiainana isan'andro. Hoe io Andriamanitra io ny Andriamanitra velona, Andriamanitra mahita ny zavatra andalovantsika izy, Andriamanitra mahafantatra antsika mihoatra ny fahalalantsika ny tenantsika. Dia za rehefa mivavaka zany dia misy manao an'izay ny Jesosy hoe ianao mahalala anahy mihoatra ny fahalalako anahy, ianao mahafantatra zavatra misy mihoatra n'izao dia izao kely fantako izao dia matoky anao zany sy mametraka an'izany eo aminao. Dia ohatran'izany ndray ny zavatra nisy ohatra koa indray mandeha ohatra hoe témoignage zany teneniko izao hoe tsy hoe mpiandry ny manokana anao an'izao fa ny fiainana ilay izy, nisy olona niantso zany hoe misy marary zany ny havany. Dia iaho zany teny hoe ento aty aminay miatrana tany na zany ivavahana dia zao nataony hoe mivavaha fotsiny any nareo fa Andriamanitra hoy izy afaka miasana dia lavitra aza nareo. Dia tadidiko ilay za tany Danemarka nivavahan-dray aman-dreniko iny za kay moa afaka manao an'izay tokoa. Dia nataonay vavy zany miasa tao an-trano mamoaka dia volan'ilay olona tao an-trano any amin'ny misy anazy zany dia sitrana ilay olona. Dia efa sitrana izy dia niteny nanao témoignage tamin'olona hafa koa hoe ireo ankizy avy any Madagasikara ireo manana fifoazana dia izao nataony aminay dia sitrana zahay. Dia ireny olona hafa ireny niantso anay koa hoe heninay tamin'ny ranony fa nareo nivavaka amin'izareo dia sitrana zahay koa mba hivavaha. Dia tonga tany an-tranondreo zahay nasain'izareo nandeha nisakafo tany an-tranony dia nivavaka amin'izareo dia sitrana koa zareo. Dia nisy olona hafa koa amin'ny tanàna hafa koa nanao hoe mba ento am-bavaka zay fa zahay mino hoe rehefa nareo izy mivavaka dia henoiny Jesosy fa rehefa zahay mivavaka tsy henoiny fa nareo angamba ny akaiky anazy kokoa toy izany fa mindram-pony mahatanteraka izany. Dia nitroko taly io olona io efa tsy fantany intsony ny vady aman-janany. Tsy fantany vady aman-janany tonga dia ny zavatra fantany fotsiny dia manao ny rainaizany an-davitra. Dia tena nitomany mihitsy ny vadiny mba hivavao ry vadiko mba hivavao ry izy fa tena tsy fantany intsony zahay tsy aiza inona nahazo anazy. Dia nivavahanay dia ny ataoko zany aty zany
manokatra ny télé dia manaraka ny fifoazana amin'ny 67 hectare isa-maraina. Zay zavatra isaorako ny tompoko izay. Le fifoazam-panahy mamoaka devolana amin'ny 67 hectare isa-maraina iny, manatrika an'iny foana za. Dia rehefa zareo miasa dia za koa tia miasa ato amin'ny tranoko ato mamoaka devoly an'ilay olona ary dia mametra-tany an'ilay olona tsy hita maso ary. Zay foana nataoko nandritra ny 5 volana io olo narary an. Fa dia nanao an'izay foana tsy tapaka isa-maraina miara-mivavaka amin'ny 67 hectare dia manatrika ny fotoana rehetra dia mivavaka ho anazy. Fahagagana, sitrana izy. Tena fahagagana tena zareo hoe dokotera efa tsy mahafantatra hoe inona ny atao fa dia tampoka teo izy sisy dia lasa ohatra hoe voafafa tao ilay sainy taloha narary iny dia ny saina vaovao salama tonga tao dia fantany vady aman-janany dia niverina maizy azy taloha izay tsara lavitra noho ny izy talohan'ilay marary ary ny zavatra nisy. Dia izany hitako hoe tsy miteny amin'ilay olona zany hoe zao zao no nataonay, fa ilay olona manao hoe fantatrao ianareo fa mivavaka dia Andriamanitra no hay mivavaka anareo. Fa izany nanao hoe kaiza ny fiarahako mivavaka amin'ny 67 hectare, manatrika fifoazam-panahy amin'ny 67 hectare isa-maraina, dia tena hoe niraisiko amin'ny finoana hoe ianao Jesosy tsy any fotsiny miasa fa tiako anao miasa dia tena misy voninahitry ny tompony izarako an'izay zany. Fa tena betsaka ny zavatra nandalovanay fa tena ohatran'izay hoe rehefa Andriamanitra no miasa dia tsy misy mahasakana. Raha tsy diso misy teny izay amin'ny Isaia 43 angamba izay, fa sy jereko Isaia 43 zay raha tsy diso 43:13 ve sa 43:14. Isaia 3:7-10 vakiko ny anaran'i Jesosy hoe eny hatramin'izany andro izany izaho no izy ary tsy misy maharombaka amin'ny tanako. Miasa aho ka iza moa no mahasakana izany? Rehefa Andriamanitra no miasa dia tsy misy mahasakana. Mena azy foana ny voninahitra amin'ny zavatra rehetra sy ataony. Saotra tompoko ny zaran'izay hoe sombitsombiny kely fotsiny tamin'ny fiainanao mampiandry izay amin'ny mampiandry anahy moa izany indrindra rehefa miasa amin'ny fiangonana tsika dia misy foana izany ilay hoe tsy maintsy manomboka amin'ny toriteny dia avy eo vakiana ilay teny efatra dia manao akanjo masina dia mitondra baiboly dia mandroaka demonia dia mametra-tanana fa raha ny fizarana nataonao teo izany tsy voafetra any amin'ireny fotoam-pifoazana ireny fotsiny ilay asa mampiandry fa mamonjy anao manokana anao tenany izy tamin'ilay hoe nisy namosavy izay sy nisy nandatsaka varatra mamonjy ny hafa izay ivavahanao izy amin'ny karazana aretina izay nolazainao teo izany hoe tsy voatery mandalo an'ilay rituel mahafifoazana izany na ilay manao an'ilay lamba masina sy milanja an'ilay baiboly ilay asa mampiandry raha fahazahoako an'ilay teninao teo. Fa ny zavatra tsikaritro kosa nefany ohatran'ny hoe mifandray amin'ny resaka aretina sy fanasitranana mandrakariva ilay ohatra nomenao. Izany hoe amin'ireo sehatra ireo ihany ve izany ilay tena hiasana amin'ny mampiandry sy amin'ilay mahazanaka fifoazana sa misy karazana hoe eksperiansy hafa koa afaka zarainao mifandray amin'izay? Le mampiandry zany dia tsy ny amin'ny hoe aretina fotsiny fa amin'ny fiainan'ny olona manontolo satria ny maha olona ny an'i Jesosy no jereny fa tsy ny hoe ny ara-panahy. Iaho zany dia tena mijery ny maha olona izay dia hoe amin'ny teny anglisy moa izy tena mazava tsara fa amin'ny teny gasy zany ahoana ny izarako anazy hoe ohatra hoe lafiny ara-tsaina zany. Misy ny olona izay mandalo fahasahiranana ara-tsaina dia mivavaka. Jesosy manasitrana anazy. Ara-panahy moa dia efa mahazatra antsika. Ara-pietseha-po dia efa misy koa izay. Ny intellectuel amin'ny fianarana dia misy koa izay. Ary ny hatramin'ny vola amin'ny banky aza dia teneniko hoe financialiste zany tena amin'ny lafiny maha olona manontolo de wholesome zany ny tena idiran'Andriamanitra amin'ny fiainantsika ka ny mampiandry anahy dia izay niany no jereko daholo fa tsy hoe olona marary fotsiny. Dia ohatra koa zany ohatra hoe ahoana ry zany ohatra zany iaho zany tsy mba mahay mijery arina tava. Zay zany ny azoko ilazana azy. Raha misy olona zany ny toriteny ohatra dia misy diso ny zavatra ny teneniny
ohatra ny teny soratra masina diso, ohatra ny teny izy hoe Daniela tao anatin'ny lafaoro, na hoe Sadraka sy Mesaka tao an-davakin'ny liona, ohatran'izay teneniko. Dia tonga dia manatona iny olona miteny hoe azafady fa zao no tenenao teo fa zao ny izy. Amiko zany izay dia efa anisany koa amin'ny fomba tsy mandratra no tenenina izay. Raha Jesosy moa zany nanasa ny tongo sy ny mpianany, dia hoy Jesosy hoe fianarana no nanaovako izao aminareo. Dia ilay manasa ny tongo sy ny mpianatra amiko hoe za zany tsy manao hoe ianao dia tsy mba mijery fitaratra ve tsy hitanao zavatra mainty be mitarenao io, sy le hoe azafady fa misy mainty eto fa esoriko le izy. Hitanao mitovy ny fikendrena, fa ny anankiray zany manome tsiny an'ilay olona anao, zay vao manao an'ilay acte. Ilay anankiray tsy manome tsiny an'ilay olona anao fa tonga dia manao an'ilay acte. Azoko ampiana ve ianao ohatran'izao? Reo zany endrika roa ahitako ny mampiandry zany, hoe misy ny mpiandry zay manana zay toe-tsaina zay hoe manome tsiny ny hafa mba hanampiana ny hafa. Fa misy indray ny mpiandry zay tsy manome tsiny ianao fa le fanampiana no ataonao, satria izay ny fikendren'Andriamanitra ny maha olona an'ilay olona zany mba ho famonjena anazy. Dia io zany hitako hoe lesona nianarako tamin'ny tompoko io, tsy hoe rehefa mpiandry rehetra dia mitovy ny zavatra atao, fa araka ny fitarian'ny fanahy zany fa ny kendrena dia le Jaona 3:telopolo hoe izy tsy maintsy mitombo, zaho tsy maintsy mihena. Le mihena tsy manao hoe halako za mihena, fa le fampianarana rehetra omeny anao san'andro ny ahitanao hoe ka izao no tokony ho izy fa tsy izao, izao ka ny tokony ho izy fa tsy izao. Za zany lazaiko anao efa nifonako tamin'ny tompo ty, fa rehefa miheno torotenin'olona za dia ny toe-tsaiko taloha dia le za tsara hoe tsy mametsy toriteny zay. Raha za notorin'io dia zao noteneniko, zao noteneniko ohatran'izao. Za efa notorin'io tany Madagasikara tonga zao ohatran'izao. Zay toetrako taloha zay bebako foana. Dia tsy henoko ny hafatra omen'Andriamanitra anahy amin'ny toriten'ilay olona, satria za mihevitra hoe mahay an'ilay olona, na za mihevitra hoe manana expérience n'ilay olona. Dia fitaizananay, lazaiko anao zany fa ny fametrahana atsy Amerika dia fitaizan'Andriamanitra anay amin'izay fanetreny tena zay sy izay fiarahana amin'i Jesosy zay. Fa raha za tsy nipetraka taty fa avy navitany io doctorat io dia kefikefoka nandeha Madagasikara hoe docteur Emma, lazaiko anao fa tsy mba nanana zao toetra zao aho. Fa tena le mihevitra anao hoe ambony noho ny hafa ireny. Fa amin'izao tsy mitady an'izany titre zany na tsy miteny an'izany amiko ny olona fa Emma, izy miraha efa niteny izay mahafinaritra anazy ity an-dafo izy hoe ny olona tsy mba mitady titre fa ianarana fotsiny tonoina first name na last name koa raha manaja. Dia tena hoe aty ny ianarako an'izany. Raha tany Madagasikara koa za tsy mba mahafantatra an'izany hoe fahantrana zany, satria ny dadako dokotera, ny rafozako ny chef de province tany Toliara. Dia tsy mahalala zany tsy fisiana zany, zahay tsy mahalala zany fahasahiranana zany. Fa aty anie nampianarina hoe aty amin'ny tany manana ianao no tsy manana, aty amin'ny tany manan-karena ianao no mahantra. Fitaizan'ny tompo anay daholo zany. Ka le fitaizana ataon'Andriamanitra zany le mampiandry zany fahitako azy fitaizana le izy. Fa tsy hoe firerehanao hoe za nasitrana ny hafa. Ianao no marary voalohany, za no marary voalohany tezain'Andriamanitra mba afaka hitaizan'ny hafa. Ary matetika le fitaizako ny hafa anasitrana ny tompo anahy. Ohatra zao manana problème, dia hitondran'Andriamanitra olona manana problème, dia réaction roa no tonga ataonao hoe za raha manana problème ko iny no anampiako anao eo. Fa amin'iny za manana problème iny adinoko le problémako fa manampy an'ity olona ty, dia za manampy anazy iny ka no anasitrana ny tompo anahy. Nitondranan'ny olona teo zany ho anahy mba fa tsy ho an'ilay olona rery. Fa rehefa anao zany manaiky ampiasan'ny tompo amin'izay circonstance misy dia hitanao foana voninahitran'Andriamanitra. Zay ny zavatra mahavariana. Hita foana voninahitran'Andriamanitra. Na dia mpanompo tsy mahasoa azy, angady tsy mahatafaka azy, raha mpanompo zay maro mpankahàla. Ny ilay finaritra ny voronao analina dia maro aza ny mpankahàla ohatry ny hirantsika. Dia tena tsapanao mihitsy ny hoe fiadanana avy amin'Andriamanitra fa tsy avy amin'izao tontolo izao. Zay tsara ny miaraka amin'i Jesosy, tsara Jesosy sika io, ary neny lava ny tena hitako hoe nianarako an'izany. Nahitako an'izany dia na niriako an'izay dia nampianaran'ny tompo amin'izay lalan'ny fiarahana amin'i Jesosy zay. Tsy lalan'ny voninahitra
alalana azo fijaliana fahasapahanao ny fitiavan'Andriamanitra sy ny hasaropidiny fahasoavan'Andriamanitra izay sy ny famindram-pony izay vaovao isa-maraina moa zany, avaozina isa-maraina. Ny rehefa mifoha maraina dia saotra ny tompo famindram-po vaovao indray ity. Dia ny halako fotsiny zany hoe ao fotomanina misy an'izay teny izay dia nahoana ary atao fotomanina misy ny hoe vaovao isa-maraina famindram-po, ohatra hoe rehefa manome hafatra olo dia fotomanina dia miteny gasy ilay fotomanina tena ohatra hoe mitomany dia mety misy olona tsy te hijery ny tohiny hafatra omenao fa tena zava-dehibe mihitsy hoe mitomany tahaka ny mpaminany Jeremia. Inona moa ny alalana ny mpaminany Jeremia fa tsy hoe mpaminany be ranomaso. Dia za angamba izay koa no ahafantarana anahy hoe mpiandry be ranomaso. Fa tadidiko neny indray mandeha za namangy anazy tao Fianarantsoa tamin'ny pasteur Stefanson zany, tsy haiko nefa noteneniko izay taloha dia za ny tokotany fa tsy tafiditra tao an-trano dia niteny izay firy rô ny ranomasonao. Dia gaga be aho hoe kay misy teny izay ny baiboly hoe ny ranomasonao voalanjan'Andriamanitra. Ka tamin'izaho tany Ambatofinandrano tena feno ranomaso ohatran'izay ny fahasarotana. Misy ray aman-dreny mpianatra rezakonao bevoka nefa dia miady amiko amin'ny birao tsy mety mandoha kolazo. Tena manolotra tanan'akanjo ohatran'izao mihitsy hoe hitolonaniko ny vehivavy bevoka. Dia zany tena gaga be dia tena zany mampitomany anahy amin'ny Jesosy aby hoe ny mpianatra manao ny ataony, ny ray aman-dreny manao ny ataony, ny sekoly koa tamin'izaho tonga teo. Tsy voalohany karaman-jareo 4 taona, 3 taona angamba na 4 taona karaman-jareo tsy voaloha. Dia rehefa izaho tonga nanao ezaka be ho an'ny sekoly, tadidiko nanafatra ny pasteur Benandrasana tao amin'ny radiôfon'ny filazantsara za, nandeha tany Ambatofinandrano, nandefa film azahoana vola ho an'ny sekoly dia nahazo vola zahay. Fihinana nataony sy ny mpampianatra tao? Tsy nomeny zareo na 1 franc fa tsy maintsy ny volan'ny zareo tsy voaloha taloha daholo zany naloha nandritra ny tondrako tao. Tsy nahazo vola atao Ambatofinandrano. Na dia izaho mandray ny vola zany dia omeko ny mpitahiry vola amin'ny fiangonana dia ny mpitahiry vola manome azy ny mpampianatra. Dia ny mpampianatra rehetra zany nitrosany zareo voaloha daholo fa za ny asa tao tsy nahazo mihitsy satria hoy zareo anao fa mpianatra efa mandray bourse nefa ny bourse anay amin'izany ohatriny tsy haiko na 4 000 francs angamba izay na 3 500 francs ohatrohatran'izany tamin'izay. Fa nisaorako ny tompo zany tamin'izay tao Ambatofinandrano koa dia nianatra namboly zany za zany tsy mahay mamboly zany fa nomeny zareo tany misy akory zany hoe anao tsy menay vola fa menao tany dia mambolea. Nianatra namboly vomanga, namboly mangahazo, namboly tsaramaso, gaga daholo ny olona mahita ny zavatra amboleko satria ranomasoko no andrako an'ireny lazaiko anao. Za mpiandry be ranomaso. Mandatsaka tsaramaso iray dia mitomany hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Inona moa manao taona vomanga anankiray dia mitomany amin'ny anaran'i Jesosy. Dia ohatran'izay koa ny mangahazo amin'ny anaran'i Jesosy. Raha metatra mahery ny mangahazo koa izy ianao rehefa mitsiry avy eo gaga ny olona ny vomanga ko ngeza be sady be tabe amin'ny fototsaraiy. Tsaramaso koa be tabe ny voany amin'ny fototsaraiy, gaga daholo ny olona hoe tsy mbola nahita zavatra ohatran'izany. Toy izay hoe io vokatry ny ranomaso izay nizesika tamin'ny namboleko andreo satria za tsy nahay namboly fa nianatra namboly dia amin'ny anaran'i Jesosy nanaovana azy dia nasehon'i Jesosy ny voninahiny. Tena mafy ny sitraka tompoko tena hoe ny ampy an'izay fanazavana izay zany dia tena ny lafim-piainana rehetrarehetra no iasan'ilay mampiandry, na amin'ny lafin'ny ekônômia, na amin'ny lafin'ny fitaizana, na amin'ny lafin'ny fahaiza-manao, na nentinao ny saina, vatana, fanahy, fony rehetrarehetra zany ilay izy fa fanontaniana hamarana antsika n'izao vidéo farany izao angamba manitikitika anahy kokoa satria be dia be moa zany amin'izao fotoana izao ny mpianatra manao doctorat en théologie indrindrandrindra malagasy no miezaka manoratra amin'izay ny momba ny fifoazana sy ty asan'ny mampiandry ity. Dia isan'ny fanontaniana napetrako zany tamina gropinay ilay hoe manao an'io fikarohana io tamin'izay satria ny vazaha no betsaka manoratra indrindra dia le fieritreretan' zareo anazy zany hany amin'ilay hoe healing ministry, ilay hoe fanasitranana, ilay pastoral care, any amin'ilay hoe fitsaboana. Fa ny terme voalohany henoko nolazainao teo ary napetrako tamin'ireo mpianatra manao fikarohana ireo hoe le asan'ny fifoazana ary ve zany
raha izay famaritanao sy fiainanao anazy zay resaka hoe fitsaboana le izy, fitsaboana ny maha olona feno sa le fitaizana ny maha olona feno satria raha ny olona tsy mahalala zany mihaino an'le resaka rehetrarehetra nataonao teo ohatran'ny hoe réussite be daholo, mamokatra ny rehefa mivavaka ho an'ny marary de sitrana, mivavaka ho an'ny fambolena de mitsiry tsara, mivavaka ho an'ny tsy afaka miasa taty Amerika de misy manatitra vary, ohatran'ny hoe victoire araka ny lazainao, ohatran'ny hoe resaka anao hoe teolojia ny hazo fijaliana fa tsy voninahitra, nefa raha raisina maimaika zany le zavatra niteneninao teo de toa ohatran'ny hoe fitadiavana fanasitranana zany le izy, nefa niteneninao teo koa le resaka hoe fitaizana koa nefa le izy. Afaka faranantsika amin'ny hoe famaritanao manokana amin'izay ary ve nilay tena asan'ny mampiandry sy ilay asan'ny fifoazana ity vidéo ity satria izay ny fanontaniana tsy voavalinay hoe fitaizana ve sa fanasitranana ve, ilay hoe healing ministry, caring ministry izay ataon'ilay fifoazana raha amin'ny tenintsika malagasy. Misaotra anao amin'izay fanontaniana sarotra izay. Fa ny amin'ny tianako azy dia izao, ny teneniko teo zany dia fitaizana le izy. Ary ny olona taizana voalohany dia izaho. Tsika mpiandro ny tian'Andriamanitra ho tezaina voalohany. Tsika zany tsy manao hoe izay ilay nanovako hoe mahasamihafa ny hoe éducateur sy ny hoe teacher zany. Io zany mpampianatra sy mpanabe. Ny mpampianatra zany dia manao hoe izaho manana zavatra ampianariko anareo. Tsy maintsy averinareo tsy amiko vao mahazo pointsara anareo. Izay ilay mpampianatra, manome dia averina aminy. Fa ilay mpanabe indray dia manao hoe misy zavatra ao aminao ao izay tsy fantako dia ho ampiko anao mba hahitanao an'io zavatra ao aminao izay harena miafina tsy fantatrao, ohatra misy hoe gold eggs zany. Ka ny mpiandro zany amiko tsy hoe za mahay hanasitrana anao fa anao marary. Tsy mazay mpiandry amiko. Tsy izay mihitsiny. Fa fiaran-dalana amin'i Jesosy, dia Jesosy zany manino zany? Ny maha olona anahy zany no amboariny voalohany, dia ny fanamboarany maha olona anahy iny no anampiko ny hafa koa amin'ny maha olona anazy zany. Ka amin'ny lafiny rehetra maha olona zany. Aty zao misy olona manao anay hoe manino nareo mbola tsy manana toby Chicago any, efa firy taona nahatongavanareo tany. Nareo zany tsy manao ny asan'ny mampiandry. Ny asan'ny mampiandry na tsy hoe misy toby zay vao asan'ny mampiandry. Fa ny fiainanao isan'andro dia asan'ny mampiandry. Izay ny antsoin'i Jesosy anao sy nanosorany anao ho vavolombelona tsy ho menatry ny filazantsara ary ho Kristy kely ho hitan'ny olona amin'izay rehetra andehananao, ho baiboly ho vakian'ny olona amin'izay rehetra ahitany anao. Hitanao eo amin'ny le hoe soraty izao, aiza misy an'iny? Any Habakoka ve sa vao navaty ny baiboly tonga dia izy. Habakoka 2:2. Vakiko amin'ny anaran'i Jesosy hoe dia namaly azy eo ka nanao hoe soraty ny fahitana ka ataovy velona tsara ny soratra eo amin'ny fafana mba ho azony mihazakazaka ho vakiana azy. Na ny olona mihazakazaka zany, ny olona izay tsy mieritreritra fifoazana, tsy mahalala fifoazana, mahita ny soratra izay ataonao amin'ny fiainanao zany, dia manao hoe zahay mba te hiaraka aminareo fa Jesosy nareo zao tena tsara. Ka ianao zany tena ohatra hoe pozitif daholo izy, fa ato amin'ny Habakoka koa zany misy an'izao, Habakoka 2:7 hatramin'ny 19 vakiko zany minaran'i Jesosy hoe fa na dia tsy mamontsina aza ny aviavy ary tsy misy voany ny voaloboka, na dia mahadiso fanantenana aza ny oliva ary tsy mahavokatra ho hanina ny saha, na dia vonoina aza ny ondry ao amin'ny vala ary tsy misy omby ao am-pahitra. Negativa daholo zay rehetra zay ary andalovantsika mpiandry zay, andalovan'ny mpiandry zay, fa inona ny mahery afaran'izao? Nefa izaho dia mbola hifaly amin'ny Jehovah ihany sy ravoravo amin'Andriamanitry ny famonjenahy. Jehovah Tompo no tanjako ary manao ny tongotro ho toy ny andiera vavy izy ka mampandeha ahy any amin'ny havonako zany. Hoe misy zany tsy ny tena zany ny lafiny hoe negativa, fa misy tokoa negativa, ohatra hoe ilay zahay tsy nahavoaloha vola alohan'ny anaovanay graduation tamin'ny docteur ministry iny zany sy ny sacrete masse ny vadiko hoe anaovan'ny PhD. Le zahay tsy nahavoaloha vola iny negativa iny, fanasehoan'Andriamanitra hoe na dia tsy nanam-bola aza zahay tsy kivy
Fa natoky dia Andriamanitra manao teneno pasteur io izao, dia niteneniko dia ino no nataon'ilay pasteur nanandona any. Misy foana foana na dia tsy mamontsina aza ny aviavy. Tsy mba manary gant zany ny olona miaraka amin'i Jesosy fa matoky foana mitazona ny hoe mbola hifaly amin'ny Jehovah ihany aho. Dia Jehovah nanjarako dia manantena azy aho. Amin'ny fotoana rehetra, amin'ny circonstance rehetra, amin'ny occasion rehetra, amin'ny struggle rehetra, izy no anjarako dia manantena azy aho. Mankasitraka indrindra tamin'ny rehetrarehetra. Tena hoe harena sarobidy a, tsy voavidim-bola na ny fotoana na ny fizarana rehetra izay nataontsika teto a, dia apetrakantsika an'Andriamanitra mba ho voasoratra soamantsara amin'izay moa ny biografia izay kasaintsika tao amin'izao fizarana izao a, dia ho ampidirintsika any an-trano ireo ilay fanampiny izay tsy tratrantsika. Mamarana ny fotoana tsika zany a, dia tiako zaraina ny salamo faha 650 ny anaran'i Jesosy. Mitsahara ka aoka ho fantatrareo fa izaho no Andriamanitra. Hisandratra amin'ny firenena samihafa aho, hisandratra amin'ny tany aho. Amen. Jehovah zany no miteny. Ary dia izay no tiako aseho ankira amin'izao fotoana izao hoe amin'ny teny vahiny zany ilay izy hoe be still and know that I am God. 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 The Lord Almighty is my God. The Lord Almighty is my God. The Lord Almighty is my God. In thee, O Lord, I put my trust. In thee, O Lord, I put my trust. In thee, O Lord, I put my trust. Amen. Be still and know that I am God. Be still and know that I am God. Be still and know that I am God. The Lord Almighty is my God. The Lord Almighty is my God. The Lord Almighty is my God. In thee, O Lord, I put my trust. In thee, O Lord, I put my trust. In thee, O Lord, I put my trust.